Araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana amin'izao alina izao dia ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja bola lavalava Andriamatoa Marcel Arakotomalala miarabanao ary misaotra ihany koa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery amin'izao alina izao. Miarabanao nono ary miarabany reny rehetrarehetra any tokantrano any zany amin'izao fetiny reny izao. Ya fanontaniana voalohany avy hatrany efa ambara ombenombeny ary efa manakoako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe andray ny fedinina ny tompon-dakany Afrika fahatelontsika eto Madagasikara amin'ny fanindran-dalana amin'ny fanitsanana andehanana any amin'ny fedinina ny tompon-daka eran-tany amin'ny taona 2024 ray volana mahery 3 andro na 4 andro sisa aiza hoaisytsika amin'izao fotoana izao inona ny azo ambara? Marina tokoa zany nonoa fanotelony amin'izao tsika no andrayan'ny Coupe d'Afrique des Nations zany ary amin'tia dia miavaka kely satria sady champion d'Afrique zany no éliminatoire ny Coupe du Monde ary mariaka etona fa de niady tokoa zany ny Fédération Malagasy ny rugby andray an'io lalao io satria zava-dehibe loatra io ary akoatran'ny hoe mazava-dehibe azy amin'izay éliminatoire ny Coupe du Monde zay zany dia tsy mbola anisan'izany firenena ao anatin'ny telo taona ny sesy zany andray an'izany hoe champion d'Afrique zany ka de aty amintsika mihitsy zany zao baolina raha ny tena marina ary izay hoe aty amintsika izay dia anjarantsika zany no miexploiter an'izay hoe eto amintsika no ho atao lay fanitsanana entina hiatrika ny Coupe du Monde zay. Araky ny nambara teo ray volana mahery kely sisa ny mpilalao teo ny mpanazatra samy efa namoaka ny zavatra nilazainy hoe ny fahavononany ny amin'ny lalao zany sy ny mbola fiatrehana ny fanomanantena ho anareo fédération na amin'ny fikarakarana amin'ny ankapobeny aiza hoaisytsika izao? Raha ny tena marina aloha dia raha ny andraikitry ny fédération zany de fa tena vita tokoa ny andraikitry ny fédération amin'ny fanomanana an'ireo équipe-pirenen'ireo satria efa nanomboka tany amin'ny volana janoary no netomboka ny fanomanana an'ireo makidy Madagasikara ireo atao anatin'izany fanomanana zany dia efa nisy ireo technician tena avany ivelany mihitsy zany natsony ny Fédération Malagasy ny rugby zany anampy an'ireo technician-tsika zany amin'ny ireo lafiny indrindrandrindra ireo hita fa somary teknika zay tokony ampiana eo amin'ny ireo makidy Madagasikara ireo ohatra amin'izany ny resaka préparation physique zany de misy spécialiste na préparateur physique tonga teto akoatran'izay koa ny spécialiste amin'ny mêlée zay anosehan'ny olona tsika foana satria tsika maivana dia niatso spécialiste mihitsy zany ny Fédération Malagasy ny rugby nampy an'ireo technician ary voalasa voamaly mihitsy raha moa zay technician zay akoatran'izay dia mifa eo amin'ny fanomanana moa mazava ho azy fa lalao somary enjana sady mafy ny ty lalao baolina lavalava ty zany dia tsy maintsy tohanana ara-tsakafo ary tsy maintsy mena frais de déplacement sy ny équipement ireo mpilalao ireo zany nandritran'izay efa ho 5 volana zay. Zay manko no ametrahako an'ilay fanontaniana Andriamatoa filoha nisy ny antsoantso anareo tao amin'ny fédération na ireo mpilalao ihany koa hoe ampio zahay ohatrotry ny ahoana zany no ety manana sy ny fandraisantsika misy vola belan'iny fédération na ve ao anatin'io sa ny olona koa nefa mahita hoe mampidi bola ihany koa le lalao io inona ny azonao anazavana an'izay rehetra zay? Ny tena marina moa de zavatra ray fotsiny ohatra lazaiko anao zany raha ny sakafo menan'ny maki fotsiny dia eo amin'ny 2 800 000 FMJ eo zany isaky manao entraînement to anatin'ny efa-bolana voalohany dia intelo isan-kerinandro no makino manao entraînement
akoatra ny frais de déplacement zay